dia nijerevako ny listan'ny olona zay misoratra anarana nanao inscription hoe ho avy fa lazaiko anareo fa tena variana satria ozy izy za hoe ay tsy andorajoelona rery no ty amin'ny tanindrazana ay tsy ny tenako rery no lina ny fampandrosoana amin'ny tanindrazana fa ianareo rehetrarehetra satria betsaka ny malagasy tongato manatrika androany avy any Allemagne, avy any Belgique, avy any Italie, avy any La Réunion, avy any Monaco, avy any Norvège, fa indrindra manerana any France dia tonga etsitsika androany ka zay ihany akasitraka anareo fa ho mariko ny firesakiny ho mariko ny firaisapo ho mariko ny firaisan-tsaina dia hiaraka hiteraka mafibetsika maromaro no zavatra ho resahantsika eto androany mikasika ny avy ny firenena ho resahantsika mikasika ny tetikasa sy ny asa natao tao anatin'izay efa-bolana satria efa-bolana zao no tondrako ny firenena ho resahantsika eto mikasika ny fifandraisantsika amin'ny aty ivelana na amin'ireo partenaire technique et financier ho resahantsika eo ihany koa ny programme ara-social zay atao sy apetraka any Madagasikara ho resahantsika mikasika momba ny sécurité mikasika ny gérama mikasika ny bitona solika fa indrindra ny mikasika ny toerana misy any diaspora eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy fandraisana andraikitra hampandrosoana ny firenena nandritra ny taona maro zay tsisy nasa niresaka kory azy no mianton'inona ho ianareo no miantony dia tsotra voalaza fa zay mitaky amin'ireo nosireo dia ozomozony ny firenena voalaza fa ny olona zay mitaky amin'ireo dia tsy tepaka ela eo amin'ny toerana zay hitantrana ny firenena fa za kosa ny tena nareo mivavaka ary nanao voady nanao veu ozy izy za hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana na inona ny tenitrano na inona ny tony za tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy averiko amin'ny malagasy miraikitra amin'ny malagasy any malagasy ary averina amin'ny malagasy ny fomba mitatanana sy jerevana mitatanana zany izy resahako tamin'ny président Emmanuel Macron dia zao misy zavatra anankiroa no fery mbola mijanona ato anatin'ny fonay misy zavatra anankiroa ny rato zay mbola mijanona ato amponay ka anjaratsika isinao noa manaraka ny tantara ary efa samy tanoritsika zao mitondra ny firenena enao no tanora noa fipirenena tanora indrindra ty Europa zany fipirenena tanora indrindra ka mila manova ny tantara amin'ny zao tontolo zao tsika dia nolazaiko taminy hoe monsieur le président andotsika nova ny tantara io ivopaso io dia miteneniko tamin'ny tsara tamin'izay moa hoe miaraka amin'ny Madagasikara tsy afaka sarana ny Madagasikara fa mila veritsika amin'ny Madagasikara zay ny zavatra nolazaiko taminy ny ratra voalohany zay ny ratra faharoa dia ny séquelle sy ny effet ny zavatra mitranga sy ny miaina ny fitandrazana tamin'ny 1947 za lazaiko anareo no tamitondran'io dossier io ary nanao taratasy amin'ny fomba officialy natolotra amin'ny président Emmanuel Macron raha tianao azy za mba iresaka amin'io satria aditiko no mangataka an'io amin'ny anarany boka malagasy teo sy teo teny lazaiko hoe au nom du peuple malagasy au nom des 25 millions de Malagasy et à mon nom personnel je vous demande, Monsieur le Président, solennellement de restituer les îles éparses à Madagascar. Si ça fait
tsy miseho manaraka ny firenentsika ankehitriny be dia be ny zavatra mitranga zay mampahantra sy mampambotry any firenena malagasy. Anisan'izany dia ady goavana zay natrehaka sy mbola hoatrehany minisitra miara-miasa ny zavatra ray zay safidy anome ohatra vitsivitsy aminareo ohatra ny mikasika ny vidina solika. Ny vidina solika io dia ninina natao mihitsy ny hoe isika malagasy ny vahoaka malagasy dia mandony vidina solika lafo. Naza aminareo tonga tao ampiny FMI. Tonga tao ampiny FMI dia naza tamiko hoe monsieur le président angamba ny gouvernement fotsiny tao aoriana ny nandraisaky ny araikitra mafiloam-pirenena anaky. Laza nany FMI hoe monsieur le président tsy maintsy asolotra ny vidiny jirama. Sa hoe non fa maninona moa no asolotra ny vidiny jirama toy izy ny FMI tamiko hoe satria kely loatra ny recette dia raha tsy asolotra ny vidiny jirama dia ho perte foana ny jirama satria mahatsany FMI hoe mila jerevanareo fa inona moa no mampaperte any jirama satria ny vidina ny location ny groupe ny vidina solika efa mampijerevanareo hoe sa tsy mijerevanareo zaho tsy ampisolotra mihitsy any vidiny jirama fa aleoko jerevana ny volo alohan'ny jirama amin'ny pampanofa groupe. Inona moa isinareo zavatra mitranga mijerevana ny fa ny groupe électrogène. Ny groupe électrogène antsika dia ny puissance installée no alohan'ny jirama. Hitanareo eto amin'ity tableau ty rehefa relevena daholo ny puissance installée ao amintsika dia misy 838 mégawatt. Nefa rehefa ndray ny puissance tena miasa dia 408 mégawatt. Zany hoe ny orinasa vitsivitsy ny orinasa vahiny vitsivitsy anankidimy enina no mahazo tombotsoa ao anatin'izao. Fa tsy vita an'izay fa même 408 mégawatt dia zavatra mitranga izy io. Ao anatin'ny 408 mégawatt io dia mbola le puissance saliany zany le puissance misy miteny sasany hoe 300 mégawatt 20 mégawatt no installé nefa ny miasa tena miasa 10 mégawatt ny atsasany any zany. Ohatrany hoe manofa camion zany tsika manofa camion 12 tonnes fa ny entana zaka ny 12 tonnes io 3 tonnes ny entatsika zany 12 tonnes dia hoetiny aloha ny 3 tonnes dia atena atsika ny pays 12 tonnes very izy nefa avy eo dia hoetindray ny 3 tonnes atsika ny pays 12 tonnes nitsika an'izay dia mivonona ny jirama. Ankehitriny dia tsy nalaika fa nahaka consultant tany ivelany dia nalaina daholo no jerevana daholo hoe tao anatin'izay 5 taona lasa tao amin'izay dia nanao subvention foana ny fanjakana malagasy. Ny subvention natao dia tokony anaovana sekoly tokony anaovana hôpitaly tokony anaovana lalana fa jerenanao ny zareo 2015 57 millions de dollars de subvention nataotsika. 2016 83 millions de dollars. 2017 144 millions de dollars. 2018 92 millions de dollars. Eto amin'ny firenenareo fa tamin'izany tondra ny firenena tamin'ny andro tetezanity 0 dollar de subvention. Zany hoe tsy misy mihitsy subvention nomena ny mpangarapa mpanofa groupe électrogène tao Madagascar. Dia rehefa mijerevana zany eto dia hoe à peu près io amin'ny 350 à 400 millions de dollars subvention. Raha 400 millions de dollars io zany no anvidanantsika groupe vaovao dia nahazo 400 mégawatt zany hoe filainy Madagascar iray manontolo zany hoe raha tsara amin'ny firenena efa gratuit ny jirama amin'izao tsika miteny zao mididina herinaratra. Zay ny teneniko manomboka zao plus de subvention ariady amin'ireo mpandrazareo
12 centimes mi-kilowattheure. Zareo any facture anareo EDF fa zay ny alohanareo. Fa any Madagascar, c'est entre 30 et 40 centimes d'euros mi-kilowattheure. Zany hoe mampalahelo betsika. Lafo be ny vidina tselo ary ny ankamaroan'ny olona dia tsisy manana herinaratra mihitsy. Zay no défi nataoko ary niverana nataoko hoe zao no ataontsika. Ao anatin'ny 5 taona dia ataontsika x2 na x3 ny production ana énergie renouvelable ao Madagascar. Zany 400 mégawatts zao ny ampiasaintsika. Fa vo 400 mégawatts reo mbola mampiasa gasoil. Ny fangalakana gasoil no tsy teneniko anareo fa mandiny fotsiny. Fa ny zavatra ho ataontsika dia zao ao anatin'ny 5 taona teo sisy zao antsika nomen'Andriamanitra masoandro, nomen'Andriamanitra rivotra, nomen'Andriamanitra rano, dia tsy maintsy ataontsika ny 90% de production d'énergie dia ho ataontsika énergie renouvelable ary miena ny amin'ny 8 centimes d'euros any ny kilowattheure afaka amizay Madagascar dia 10 fois. Zao izany famiteny i Madagascar no île lehibe indrindra ao amin'ny continent africain. Io le carte io fa io mbola misy document maro be amina valise, maro be misy carottage amatony tolona maromaro zay anaovantsika musée. Fa tsy zany tsika tsy manana code nucléaire fa ity ny code nucléaire atsika tafita amin'ny Madagascar. Mafana ny zareo hoe fa maninona no misokanareo na mianay an'io fa ahoana moa zao vo tapa-kevitrinareo fa tena merina an'io amin'ny Madagascar. Vateny dia zao miandro zay hatramin'izay niverena ny fahaleovateny zay hoe iza ny fiperaneny afaka hitazona an'io so an'nytolotsoany na nytolotsoany manodidina anazy fa hitazona an'io ho an'ny Madagascar. Ka tonga hoe misy fatakely tonga ny fotoana fatakay fa entre de bonne main ny amin'izanay any reto trésor de Madagascar reto izany dia anokatra musique hoavana betsika ary am'izao tsika miteny zao matsika efa mitrandraka dia fantatra fotsiny hoe anilaraky dia mangady olo olona rehetrarehetra fa amitsika milaza aminareo ary zay teneniko aminareo hoe amin'ny alalan'ny alenantsika ihany dia afahantsika manavitra ny firenena. Ary zany io ataontsika niverana ataontsika dia afaka fotoana foy afaka tolo foy dia mba tsy tsika etsony ny indram-bola avy any ivelany fa Madagascar andray mba apirana zany mba ataontsika. Ary zay teneniko anareo tsy tesikeseny io arem-pirenentsika io. Ahoana moa izy nanao tsy mba hatafitatsika. Zany nazeko taminareo niona tamin'ny ministre ny mine ny Côte d'Ivoire. Ny Côte d'Ivoire dia manondrana volamena 25 tonnes isa-taona. Ny valeur amin'ny volamena 25 tonnes zany dia 1 milliard de dollars. Madagascar en finanareo ao anatin'ny cartographie ty tsy olaveko anareo fa minimum afaka mahazo tsika hatrany amin'ny 100 tonnes d'or annuellement. Zany 4 milliards 4 milliards de dollars chaque année no azo tsika boursador. Ahoana ny tsy tafitany Madagascar am'izany. Ici. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle donc Eric Zaza. Donc, je suis en France et donc je suis vraiment issu de la diaspora. Ça fait 7 ans que je suis rentré à Madagascar
Et aujourd'hui, j'incite beaucoup des compatriotes de la diaspora qui souhaitent rentrer à Madagascar, parce que je pense que la diaspora est un levier de croissance pour Madagascar. La diaspora souhaite investir et s'intégrer et améliorer l'économie de Madagascar. Donc ma question est simple. Pour inciter justement cette diaspora malgache à rentrer et à investir à Madagascar, il faut qu'il y ait quand même une certaine sécurité. Beaucoup ont peur. Aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que je suis à Madagascar. J'ai une société, je manage à peu près une trentaine, voire cinquantaine de personnes. Et je suis tous les jours face à la corruption. Pour être simple, on a aujourd'hui l'organisme qui s'appelle le Bianco. J'ai un ancien associé à moi qui vraisemblablement connaît du monde au Bianco et me dit très clairement, j'ai été convoqué il y a 2 ans au Bianco et vraisemblablement il n'a pas été à la convocation. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on a des organismes comme le Bianco, mais que fait-il? Donc quid du Bianco et de la lutte contre la corruption? Any Madagascar. Ny resaka kolikotsy corruption tao ny tena aminareo ady isan'andro fa ny tena aminareo kosa zao fa be dia be ny zavatra miova satria zao ny zavatra misy ny tena aminareo ohatra raha ohatra ka tiantsika handroso ny firenena dia ilaina mipetraka tsara aloha ny resaka sécurité. Sécurité dia biens et personnes. Sécurité d'investissement. Ny sécurité amin'ny olo-pirenena tsirairay avy. Zay teneniko anareo hoe raha nalaza ny resaka kidnapping, milaza anareo fa manana farsani izay amin'izao tsika miteny zao satria be mentonner réseau ankehitriny gendarme maro any amponja ankehitriny na ny président syndicat ny sous-officiers midratra ankehitriny no mifanaovana zany resaka kidnapping zany mitikazainanao betsaka tamin'izy ireo no nanao aveu miteny hoe zay toko dia tena zay marina nanao kidnapping narahana nanao kidnapping narahana tikazana hoe apetratsika moa le tontolo mba hisiny filaminana ohatrzay koa resaka dahalo milazanareo resaka dahalo tena mampikaikaiky ny pioky omby zany fanketriny ela be satria 2000 nisan'ny soldat mariny nalefa manevana ny Madagascar. Ankehitriny zany ny ela be nisan'ny alatroky. Ary zany moa tena nareo tena hoe rehefa rano front république ao zao ka manao propagandy dia tena rehefa rano front république dia mividy hélicoptère anakifolo hoentina hitandrona ny filaminana. Fa ampifaninana tamiko tamin'izany dia teny hoe mampiresaka kazy hoe aiza koa miaranahitany vola mivitanana hélicoptère fo. Efa bolana zao teo amin'ny fidorana et 4 mois ary hitanareo eo fa amin'ny 26 juin hélicoptère anakifatra tao anaty efa-bolana nalazo tsika karaha vidy hélicoptère isambolana andatsika dia tena nahoana rahatsakirana vidapolo natsika fa anakifolo dia mampy io ny hélicoptère anankiray no anisan'ny oletiko ary vao resaka ihany koa tamin'ny président Emmanuel Macron hoe zay manao hélicoptère io c'est bon là zao izy dia levatsika fa anampy antsika koa ny frantsay amin'ny fanomezana hélicoptère vaovao ary tokony efa ho azo farafatarana angambany amin'ny fotoana fa za tsy miaka zay fa tonga dia efa nazo mbola misy firenena hafa ihany koa zao tsika miteny zao efa nazo vany fakonary hoe vonona ihany koa amin'ny hélicoptère transport de troupe atsika zany tena nareo hoe averitsika ny ampopenaneny averitsika amina izany mitafy nysantroaza hoe maritana izany atafika malagasy zany dia ty roplan anankiray ty koa malheureusement tsisy fa ty transport de troupe efa misy appareil anankiray zany zay nanaovantsika famparahana amin'ny Airbus dia atao liziny io aloha tsikelikely io na misy groupe maty dia any amin'ny province any afaka hoentina amin'io misy catastrophe naturelle dia afaka mitondra poniny io afaka mitondra maraminy io ny roplan de Kaza ny firenena matanjaka rehetrarehetra ty Afrika sy maneran-tany manan'io sa hoe efa miofitsika mandroso Madagascar dia malagasy koa ahazo ny fiaramanidina Kaza io zay ro décidé amin'ny question afaka
où il fit ça a été diaspora. Depuis un ministère des sénateurs à la Jacques sur femme et fille, surtout président de la République. Quindi c'è l'occhio campo dei gatti che non c'est lui l'idea che fa la proximité di più all'ambassade, ça ci Fazou, zava de benissimo a zava Catarina Godot, lui, Fafana, Fiti, Sidida, Cascani, ambassade. Sont zava ramisi. Ni ambassade Titia, de Amawe ambassade Naza, de volonté de loi, manana vocation économique, si vocation sociale, vous savez, tout qu'il y a, l'ambassade civile, tout qu'il y a, il faut s'en aller Ami Madagascar rehetra monina ty rehefa zavatra fantatry dia izay loatra ny zavatra mitranga ka amboarintsika tanteraka ny ambasady mba ho an'écoute ny diaspora mba hiaccompagner ny diaspora ary indrindra mba afiorona amin'ny fifandraisana amin'ny Madagascar rehetra aty ivelany za mino fa afaka kaivolana eo ngamba vita maty juin fa mifantarana tsy maintsy efa mba manana ambassadeur robotsika sy ekipa maromaro miasa miasa amin'ny Madagascar rehetra ty fa le resaka fafana fity teo hoe zao zavatra ho ataontsika io alefa tsikelikely fa zao amin'ny toerana zay misy ny ambassade misy ny consulat atsika zany dia afaka victoire mila fampentana antsika efa ifity daholo ianareo Malagasy afivilana mba ahafahanareo maneo hevitrareo indrindra amin'ny fividianana filoham-pirenena dia mba ahafantarana antsika mba misy an'izay zavatra iray tokony ho atao any anina kely any mba mety tokony mba anana député koa représentant diaspora zavatra kokoa zany mba hitonga mety diaspora zay zavatra ataontsika